Tavapetraka Soamatsara teny anivon'ny inspection de travail teny Antsahavolany maraina nyty talata 7 volana oktobra ity ny taratasy fitoriana napetraky Alban Rakotoarsoa sy ny randrana sindikaly SVS. Androany no tonga teto amin'ny inspection travail ny syndicat rehetraretra atso daholo zany na sehatra tsy miakina na ny amin'ny ara-panjakana fanotrona ny antony dia rehefa hitantsika tsara ny ka ny camarade Alban izay nakariny nafangaron'ny orinasa Air France ny politika sy ny asa dia niditra ao anatin'ity tontolon'ny asa ity zany izy dia hitongava ny mpiasa rehetra syndicat mba hakitikidika asa izy zany hoe hanomana fandroana amaha-délégué syndical azy tsy maintsy mahazo ny fankatoavana avy ety amin'ny inspection travail raha ny eno dia efa tamin'ny zomany tonga taty ny zareo avy any amin'ny orinasa dia zay nahatongavanay androany zany nametraka ihany koa fitarainana eto anivo ny inspection travail satria mahatsapy zay fa tsy rariny misy fanitsakisana zo ao anatin'io eritreritra zay ho ataon'ny orinasa io. Dia tafapetraka izy androany zany raha ny lalàna moa lalantsika rehetra azy dia manana 570 andro zareo atao anatin'ny inspection travail anomeny valiny karazany ao anatin'izay zay mihitsy ny valiny moa zany dia na izy manao eny na izy manao tsia fa mety isy ihany koa le hoe tsy miteny izy. Zay ny antony tsy maintsy nanateranay ato amin'ny syndicat zany ilay fitarainana mba tsy isiny le hoe tsy miteny fa tokony fantatra zany hoe manaiky ve ny ato amin'ny inspection sa manda izao fikasana androka ataon'ny orinasa Air France ny camarade Alban zao izay averimberinay foana ary ao anatiny nandritra ny codisy epelina moa le tena izy fa codisy ny alalantsika mpijery sy mpieno azy dia efa nazava atao fa nahy raha matotale général azy anylaza hoe débat politique natao tao anatin'izay dia zaka politika fa ry zareo moa zany te apiditra an'izy aty dia hoenitsika zany manaraka ao anatin'izay fa tsy zany ihany ny atongava ny rehetra mpiasa be da be eto anatin'ity inspection travail androany ity ihany koa fa misy zany lasa miazakazaka anday zany ny mpampiasa amin'izao mampiditra ny latiny hoe fandroana mpiasa fandefasana chômage technique amina zavatra tsisy dikany akory. Misy aza sasany tena manao herisetra misy mpiasa reo afaka anotaninareo mpanao gazety rehefa avy eo afaka mijoro vavolombelona satria dia nanampiara ny teratany vahiny herisetra any amin'ireny orinasa reny. Zay fantatsika tsara fa olana amin'ny resaka vahiny no olana amin'izao fotoan'izao eto amin'ny tanàna amin'ity resaka tontolon'ny politika ity dia mbola manahirana kontra miditra ty amin'ny resaka asa ty ka manahirana zay rehetrarehetra ilazana hitarita ny randrana sindikaly sy ny mpiasa rehetra FSMM sy ny mpiasa rehetra hoe isika mpiasa ndao hivondrontsika fa rehefa mikorotana ny politika dia andao sika hivondrona mba tsy ho voakorotana zany afahantsika mametraka amin'izay tokony ho jerena ny mpiasa sy ny tontolon'ny asa zany amin'izao fotoan'izao. Rarotina kely ao anatin'izay rehetraretra zay hoe raha mba tsy hisy hoe andeha ny fanarana mpanao politika dia mandeha ny fitantanana rehefa avy eo dia hiteny fotsiny ray rehefa avy eo tsy mba misy voakitika tsy vita akory ny statut général des agents publics ho an'ny mpiasam-panjakana tsy ho voakitika akory ny code de travail izay efa any amin'ny fanjakana amin'izao fotoana daholo zany rehetraretra zany miatonao bloqué ao amin'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ny code de prévoyance sociale hitantsika tsara fa ny knapy natao tantely evadrakotra zany rehetraretra ny lalàna momba ny fahasalamana mila kitihana reo le fitakina ny karamana vacataire ny karama mpiasa mbola tsy aloha foana fa nefa manambola anaovana makety sy makaroa ny fanjakana zany rehetraretra zany ilay ny syndicat mahitaritana ny syndicat hivondrona hoe nahitatra ihany ny resaka politika dia aleo alamina ny mpiasa dia miaraka milamina zany milamina ny fividianana dia lamina ny mpiasa ho an'izay mpitondra manaraka eo zany tsy mila mandany andro tsony hoe mbola hikitika lalàna fa efa tonga dia mampiatra. Zay ny tena tanjon'ny mpiasa hisaritana ny mpiasa ho amin'izao fahatongavana be da be mbola ho be da be rehefa ilaina ny fahatongavan'ny mpiasa be da be zay ny tena ampahatsivona.
raha mbola mitoy ihany zany fanaovana tsinjaina mpitarika sendika dia mbola ho tonga maro be noho izao ndray ny mpiasa amin'ny fotoana ilana azy dia mba mampitandrina ary mampiomana antsika rehetrehtra zany ilainy syndikaliste anao ilainy syndikaliste anao zasa meony azy isaroa telo araka ny voalazan'ny camarade Barson teo moa zany le misy teratany vahiny mampiasa herisetra mpiasa izy isan'ny victime amin'izay sady izy délégué du personnel amin'ny orinasa Artemis misy vazaha iray izay André Pilote nanaovana fitoriana any amin'ny commissariat de police Tsaralalàna ty mbola mandeha nefa efa voaroka sady le mpiasa izay tsy manara-dalàna eto amintsika zany le lalàna apetraka ho hitsakitsahana fa tsy apetraka ho arahana noho izany tsy manaiky an'ity zahay hatramin'ny farany fa tsy maintsy miverina miasa aloha mpiasa mandra-pahavita an'ity penalty ty tsinona mandeha tsy atreto zao ty mbola tsy voantso le mpiasa izay koa mahagaga anay nandeha nanontany misy avokaty ny avokatinay dia laza izy fa efa any fitsarana tamin'ny 10-11 août no mipetraka mandrak'izao tsika efa octobre tsy voatso mpiasa voaroka avy hatrany mpiasa tsy nahazo autorisation taty akory hoe tsy nahazo tsy vita akory ny penal nefa nahazo autorisation hoe voaroka dia tsekenay izay dia mangataka ny tompona andraikitra zany zahay akaiky indrindra amin'ity resaka azy ity mba hijery ny mpiasa fa mijaly tena ao anatin'ny fijaliana tanteraka ny mpiasa amin'izao manaraka an'izany ihany koa araka ny teneniko teo hoe tena tsy voahaja intsony mihitsy ny lalàna izay apetraka eto amintsika iza nanara-dalàna eto amin'ny tantsika ve tsika novonoany vahiny dia anaiky an'izany manaiky sika sa tsy manaiky nao io ve ny any amin'ny tany novonoany any amin'ny tany tsika ny amono azy dia tsy rehefa nigadra ny antsika tsy migadra fa mbola miriri miasa fa mpiasa indray voaroka tsy ekenay zany tafa nataony tamin'ny mpanao gazety dia efa niatrana avy hatrany tetỳ an-toerana ny mpitandro ny filaminana